Ao anatin'ny politika hatrany no anoizantsika ny vaovao androany no fotoana voatondro fa hiafaran'ny fandraisana ny antota taratasy firotsahako-vidiana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho tanterahana amin'ny volana desambra ho avy izao. Maro tamin'ireo kandida moa no nisafidy ny fetim-potoana farany vao nanatitra ny antota taratasin'izy ireo. Ravakarandriamanalina sariny Mamy Rasamuely. Hatramin'ny androany maraina dia nanodidina ny 570 ireo antota taratasy firotsahako-vidiana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny volana desambra ho avy izao. Io arivo io anefa dia verana fa eotra izany satria mbola maro tamin'ireo kandida no nanatanteraka ny fanaterana ny antota taratasin'izy ireo tolakandro io. Ka isany amin'izany ireo kandida avy amin'ny vovonana miaraka amin'ny Andry Rajoelina ho an'ny teto amin'ny boriboritany fadimy ohatra dia isany nandrosaka ny antota taratasy ny Avarolodinina avy eo anivon'ny Fafisainga izay miaradia amin'ny era Jonary Mampianina. Fisaorana an'Andriamanitra satria efa taona maro nanomanana an'izy ity kanefa menitombon'andro dia tanteraka soamantsara. Faharoa misaotra ny filoha Andry Rajoelina ny tenanay nametrahany fitokisana satria faran'izao vao nanatitra izay fa vao tamin'ny endry taona tafajoro ny vovonana miaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Io plateforme io zany dia anondefa solombavam-bahoaka manerana ny Madagasikara ary ny fahatelo dia isaorako eto voaka marobe amanjatony izay nanatitra teto satria solombavam-bahoaka moa no vidintsika. Namafisin'ny filohan'ny Fafisainga fa nifidirana eo amin'ny parlemanta ny fomba iray andraisana ny feonvahoaka sy hitondran'izany eo anivon'ny mpanatanteraka. Nisy tamin'ireo kandida nirotsaka tamin'ireo distrika ivelany renivohitra moa no nisafidy ny andry ny fotoana farany ihany koa vao anatanteraka ny fanaterana ny antota taratasy firotsahako-vidiana. Ny zotra araka ny tokony ho izy moa izay raha ny fanazavana. Tontonta soamantsara zany ny fametrahana ny taratasy filazako-vidiana amin'ny ankapobeny zany atao amin'ny voan'ny distrika dia tsy nisy molana hatramin'izao dia totosa soamantsara. Io arivo io tamin'ny 900 no nikatona ny fetim-potoana fandraisana ny antota taratasy firotsahako-vidiana ho solombavam-bahoaka manerana ireo OVEC manerana nosy ka ho an'ireo kandida izay tsy mahafeno ny antota taratasy dia manana 3 andro izy ireo haminona izany.